maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Dia manona ny famindram-po sy ny fahasoavana ho amintsika rehetra. Ndeha hitsangana hideran'ny tompo araka ny salamy 3:10 andininy voalohany hatramin'ny 9. Hideran'ny tompo isika araka ny tenin'ny mpanao salamy manao hoe: Aleloia, midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova. Isaorana anie ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetahana no ideraina anie ny anaran'i Jehova. Avo ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninainy. Iza no tahaka an'i Jehova Andriamantsika, izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Manangana ny malahelo hiala mivovoka izy, ary mananatra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika, mba hametraka azy ho amin'ny mpampaka ny olony, mampitoetra tsara ny momby izy, fa mahatonga azy ho renjaza mifaly. Aleloia, amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mankasitraka anao zahay Andriamanitra satria tena natsangana indray. Nofoazinao tamin'ny torimaso, tsy ny torimaso nofo ihany fa torimaso mpanahy indrindra koa, dia nentinao iaona aminao eto an-tranonao. Tsy handalo eto ianao, fa hiaraka aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina, hitarika anay amin'ny fibebahana marina, dia navaona indray ho tonga zanaka mendrika ny fiantsonao. Tsy handalo eto ianao, fa hamangy anay ary toetra aminay amin'ny alalan'ny teninao, ka ny soratra masina izay ho vakiana sady ho toriana aminay anie, ho tonga fiainanay. Hiasa amin'ny alalan'ny fanahinao koa ianao, araka izany ka hampianatra anay ny zavatra rehetra. Miano anay Tompo ary mamalia, noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Ezekela 4:1 hatramin'ny 9. Ezekela 4:1 manomboka eo amin'ny 1 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, tonga tamiko indray ny tenin'i Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, ampahafantaron'i Jerosalema ny fahavetavetany, ka ataovy hoe izao ny lazain'i Jehova Tompo amin'ny Jerosalema: ny tany Kanana no nahaterahanao sy nahabeanao, Amorita no rainao, ary Etita no reninao. Ary ny amin'ny nahaterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadipoitra tamin'ny andro nahaterahanao, ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao, na voahosotra sira, na voadidina lamban-jazakory. Tsy nisy maso ny antranao hanao izany aminao, na dia iray akory amin'ireo zavatra ireo aza, mba hamindra fo aminao, fa nariana tany an-tsaha ianao satria natao zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary raha nandalo aho ka nahitanao nihosikosina teo amin'ny ranao, dia hoy izao taminao: raha mbola tamin'ny ranonao ihany ianao, ho velona anie ianao. Eny, hoy izao taminao: raha mbola tamin'ny ranonao ianao, ho velona anie ianao. Efa nataoko alinalina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao, ka nitombo sy ny alehibe, ary tonga tsara tarehy tokoa ianao. Naniry nono ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy nianjanja ihany. Ary raha nandalo aho ka nijery anao, dia hitako fa izay no fotoanao, dia ho fotoam-pitiavana, ary narakotra anao ny lambako, dia nosaronako ny fitanjahanao. Eny, nianina taminao ka nanao fanekena taminao, hoy izao Tompo, hoy Jehova Tompo, ka dia efa ahy ianao. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho amintsika ry havana ny Tompo, ary ho amintsika koa ny fanainy ahafahantsika mahatakatra ny sitrapony amin'izay vakiteny efa nentina tamintsika. Ezekela
faminaniana izay natolotra ny vahoaka an'Andriamanitra tany amin'ny fahababoana tokony tamin'ny taona 770 raika amin'ny 770 talohan'ny Kristy. Ny vahoaka an'Israely tamin'izany amin'ny lafiny ara-panahy dia nandao an'Andriamanitra nakamin'ny fanompoan-tsampy ary amin'ny afiny ara-politika arak'izany moa dia tondra-faisany satria tany amin'ny fahababoana. Eto amin'ity toko 240 ity dia hoary ny tompo amin'ny fiainan'ny zaza nariana ny alehibe teo anatrehany fa nivadibadika tamin'ny fahendrena sy ny ditra ny vahoakany. Ary raha milaza ny lohahevitry ny perikopy manao hoe mitarika amin'ny fandinihan-tena ny tompo dia mampitodika antsika amin'ny tantarantsika tsirairay izany ny riavana, mampitodika antsika amin'ny tantaran'ny fiangonana koa ary ahafantarana hoe ay ity Andriamanitra ity na dia mivadibadika sika omeny fiainana vaovao dia mandihy fiainan-dratsy indray, omeny fiainana vaovao dia mandihy fiainan-dratsy indray, na mivadibadika sika dia tonga mamangy mitsidika mandalo Andriamanitra ary manome antsika fiavoazam-panahy mandrakariva. Verimberina atao anatin'izao perikopa izao ny teny hoe nandalo aho. Nandalo aho eo amin'ny 9 nandalo aho eo amin'ny 9 ary efa isaky ny misy ny fahavoazana nahita ny vahoaka ny toy ny zazanariana tsy nitapahana tadipoatra, tsy nampandroana, tsy nisorana sira, tsy nifonosana lamban-jazakory Andriamanitra dia nandalo izy ka nikarakara. Rehefa ny alehibe ny vahoaka an'Andriamanitra izay ilay fanoharana dia nanampatra ny fahatsarany ka tonga nitanjaka teo anatrehan'Andriamanitra. Nandalo izy dia nanafy voninahitra indray ny vahoakany. Izany riavana ny fomba an'Andriamanitra eo amin'ny tantara-pamonjena. Mitarika antsika amin'ny fandinihan-tena ny tompo, nandalo izy velona ianao. Ny Paska dia aza tonoina fa filazana ny fandalovana manome aina, ny fandalovana manome fahavelomana. Raha ty amin'ny vanim-potoana kristianina ny Paska dia fankalazana an'Andriamanitra no ny fandresena ny fahafatesana. Nandalo Andriamanitra ary hoy izy aminao velona ianao. Paska tsy ny tompo ihany ny velona fa ny fiangonana sy izay rehetra mety mandray ny fandalovany koa dia velona. Fandinihan-tena fandeha ho jerentsika riavana. Raha ao amin'ny Baiboly dia voasoratra ny fivadibadian'ny fiangonana, tantaran'ny fiangonana, mbetika tsara, mbetika ratsy ao amin'ny asan'ny apôstôly, any amin'ny epistily dia hitantsika koa izany atao hoe fiainan'ny fiangonana mila fanitsiana mandrakariva. Ndeha andinika isika tsy ny tenantsika aloha fa ny tantaran'ny fiangonana, satria milaza tantaran'ny fiangonana zao Ezekela toko 4:12 zao ny vadibadiana nanahoana tokoa moa ny tantaran'ny fiangonana. Ndeha mba hodiniantsika ary andraisantsika tsoakevitra ny amin'ny tantarantsika manokana amin'ny tantaran'ny fiangonana ankehitriny. Raha vao nanomboka ny fiangonana kristiana no lazainy eto dia tratry ny fanenjehana mafy, indrindra tamin'ny andron'izany atao hoe Emperora Nero. Santiona no hoe dorana ampabe maso anaovan'ny fanjakana fety atao jiro, endahakodika tahatafy odi-biby, ampiadina amin'ny biby ny kristianina. Tena tsy nisy ny raharany fiangonana, ny zaka fahoriana ny fiangonana raha vao nipoitra teto amin'izao tontolo izao, ny fiangonana kristianina. Ny enjehina mafy tsy nanana fahefana tohinona akory ary azo atao hoe nanafina ny tenany, niafina ny fiangonana indrindra natahotra ny fanenjehana. Dia toy ny zaza nariana tokoa ny fiangonana fa nandalo Andriamanitra tsy maty ny fiangonana fa vao mainka azy nihitsatra tany amin'ny jentilisa. Izay ilay Andriamanitra mamelona ny maty, izay ilay Andriamanitra manarina ny simba, izay ilay Paska an'Andriamanitra. Tamin'ny fiangonana voalohany
na dia maty ny fanenjehana azy maro ny maty martiora dia nandalo Andriamanitra ary nanitatra ny fiangonana hatrany amin'ny jentilisa toy ny zazanariana ny fiangonana tamin'ny andro ny fiangonana voalohany. Fa mandinika indray isika rehefa nandroso ihany ny fotoana tao amin'ny taonjato faefatra dia niova tanteraka ny tantaran'ny fiangonana. I Constantin lehibe izay amperora Romana dia namadika toy ny namadian'ny Ranavalona faharoa ny tantara ka nanjary nanomevahana ny fivavahana kristianina. Rehefa nandroso tao anatin'izany fivelarana sy vahana izany ny fiangonana kristianina dia nianiena indray ny fiainam-panahiny. Nandalo indray Andriamanitra ary nipotra ny atao hoe fanavaozana na ny réformation tamin'ny taonjato faha 40. Taonjato maromaro tao izany dia tena niaina tao anatin'ny fahafana sy ny fivelarana tanteraka ny fiangonana, fa tao anatin'izany koa nefa nidina ny fiainam-panahy. Nandalo indray Andriamanitra nanavitra n'ilay fiainam-panahy nidina, napotra nareo rain'ny réformation toandry Lutera ry Calvin izay anisan'ny manangana ny foto-kevitra izorantsika mandraka ankehitriny. Fandalovan'Andriamanitra atao amin'ny filatsahany ny ara-panahy ny fiangonana katolika tamin'izany dia nampisy indray ny fiarenana tamin'ny alalan'ny réformation. Nandalo Andriamanitra nanavitra ny fiainam-panahy ny fiangonana. Ankehitriny ry havana, indraindray ny fiangonana mety ho sara-panahy, mety miady ato anatiny foto-kevitra, tafian'ny fampianaran-diso, mety very ny hafanampon'ny olona. Vokatry ny zavatra mafy samihafa miatra amintsika, miatra amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay, miatra amin'ny firenena, dia mena hafanampon'ny fiangonana. Mety hiakatra koa izany, fa ao anatin'ny fitrangan'ny fahosana, ny fiainana, ny fahalemena, ny ady dia mandalo Andriamanitra. Vanim-potoana iainantsika fiangonana ankehitriny, mila ny fandalovana-Andriamanitra, ny pasika n'Andriamanitra, anangana fahavelomana vaovao, tsy andalo fa anome fiainana. Andriamanitra andalo ao anatin'ny adiny fiangonana, eo anatin'izay mety fahosan'ny fiangonana, eo anatin'izay mety fahalemen'ny kristianina. Mandalo Andriamanitra hanavitra indray. Tsarovana isa-taona ry havana ny pasika, ary alohavan'ny fandinian-tena izany. Raha mandinika ny tenanao ianao, mety hoe ianao mihitsy ilay zazanariana, na renin'Andriamanitra dia tonga amin'ny fahatanorana, mitombo ny taona, dia miala amin'ny fiangonana, fa mandalo Andriamanitra tia anarina anao indray. Amin'ity pasika ity mety ianao ilay osa sy ny analeny ara-panahy, fa mandalo ankehitriny Andriamanitra miandrandra ny pasika isika, tia anangana anao, olona manana fiainana vaovao, fahavelomana vaovao hatrany. Ry havana malala, raha mijery ny amin'ny tantaran'ny fiangonana isika, indrindra manorina izany ao amin'ny Kristy, dia izao no azo lazaina. Ny bokin'ny Ezekela 4:20 dia Andriamanitra nanao fanekena tamin'ilay zazanariana. Any amin'ny farany ity 4:20 ity raha mamaky isika eo amin'ny 9:90 dia ambarany fa ilay fiangonana nanadino ny fanekena dia anavaozan'Andriamanitra ny fanekena indray. Na dia nivadibadika aza ny fiangonana tamin'ny andron'ny Ezekela tany amin'ny fahababoana, io Andriamanitra tsy sasatry ny mandalo, tsy sasatry ny mamonjy, tsy sasatry ny manangana ho amin'ny fahavelomana vaovao. Efa vita n'Andriamanitra tao amin'ny Kristy nitsangana tamin'ny maty, ny fanomezana fiainam-baovao antsika. Tsy fahatserovana fahatserovana fotsiny pasika ialohavan'ny fandinian-tena, fa fahatserovana milaza ny fandalovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray. Anarina ny tsy mety eo amin'ny fiainanao, anangana anao olom-baovao, manana fiainam-baovao tsaratsara kokoa noho ny tany aloha. Engany ry havana, izao soratra masina izao hodiniantsika tsara ka hafantarantsika ny hoe ianao ilay toy ny zazanariana, nalain'Andriamanitra sy ny karakarainy, tia ny tombo ianao, tsy hivily lalana, fa havota ny isan'andro isan'andro
ary atsangany ho tena zanaka malalany ao amin'ny Kristy. Nandalo Andriamanitra tsy andalo fotsiny amin'ny fiainanao izanio, fa andalo hitondra fiainana vaovao indray. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay, fa raha na tsy aroverina na riana tsy tsaroana dia indro ianao mandalo ka mandray an-tanana ny fiainanay indray. Raha tsoronay fa toatsinitsinina izahay ao anatin'ny firenena lazaina fa farany mahantra, dia indro ianao mandalo dia hitondra fanavaozana sy fiainana vaovao ho an'i Madagasikara. Raha misy arentim-panahy manafika ny fiangonana, mahalavo ny kristiana maro amin'izao fotoan-tsarotra izao, indro mampatsiahy ianao fa mandalo ka tia hanafy-fitafiana vaovao, toetra vaovao, hanome fiainana vaovao ny fiangonanao. Miteny aminay ianao Kristy androany fa mandalo ianao ka velona izahay. Indreo ary ny karazam-pahafatesana mbola iainanay etỳ amin'izao tontolo izao, atolotra ianao mba tsy ho lalovanao fotsiny fa hitondranao fahavelomana, ny tsy fahasalamana, ny fahoriana, ny olana samihafa, ny sarotra eo amin'ny asa aman-draharaha sy ny fianarana, ny fitantanana ny ankonina sy ny tokantrano. Tompo, aza mandalo anay fotsiny ianao fa mitondra fiainana vaovao ho an'ny mpanomponao sy ny fiangonanao. Io ny firenenay Andriamanitra, ho tsapanay anefa tsy mandalo eto Madagasikara ianao fa miara-monina amin'ny malagasy rehetra hatramin'ny mpitondra ka hatramin'ny vahoaka entina, ka hanome azy indray sary vaovao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Io ny fiangonanao Andriamanitra, mpitory ny fahavelomana eto amin'ity tany izay andrasan'ny fahafatesana ity, mba tsy ho antso any anefitra ny antso amin'izao fampandinian-tena karemy izao, fa antso hitondra amin'ny fiainana vaovao ho an'izay mandreny feon'ny fiangonanao. Jesosy Tompo, anginy izahay ka tsiaro am-bavaka ny momba anay manokana, ianao no iaino izany. Tsaronay am-bavaka koa ny ankonanay ray aman-dreny na ray tapo, vady aman-janaka. Zao dia tronay am-pomangina eo anatrehanao ny sampana tanora kristianina ny zokiny. Angatanay koa mba handalovanao ny sampana vokovoko manga. Tonononay tsirairay avy eo am-pelantananao ny katekomena. Apetraka eo am-pelantananao ny zanak'ity fiangonan'ity ampielezana izay mifampiantso ny amin'ny alahady ho avy izao. Tononay eo aminao ireo any ampitan-dranomasina, ireo any amin'ny faritany, ireo manodidina Antananarivo, toerana iorenan'izao fiangonanao izao. Fehezanay ny vavakay amin'ny ampianarin'ny Tompo manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fampiraisana amin'ny fanahy masina
ho aminareo sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.